tiako zaraina famizarana amintsika androany dia mahakasika ny hoe fahasoavana. Efa betsaka ny fampiresahana amin'izany hoe fahasoavana zany a, kanefa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, amin'izao andro farany izao a, dia misy manodina ny atao hoe fahasoavana, hoe inona marina no fahasoavana. Dia izay tiantsika iverenana kely hoe inona marina ny fahasoavana, satria misy ny teny hoe ny fahasoavana dia rehefa nandray ny Jesosy ianao dia anatin'ny fahasoavana dia azonao atao daholo ny zavatra rehetra. Tsy mila miomana ianao rehefa miandry an'i Jesosy fa izy no manamboatra anao dia rehefa tonga izy dia mandeha foana ianao na inona zavatra ataonao na anatin'ny fahotana ary ianao. Dia izay ny zavatra tiana iverenantsika zany hoe iverina ny tenin'Andriamanitra hoe inona marina voalazan'ny tenin'Andriamanitra momba izany hoe fahasoavana. Dia raha miresaka fahasoavana antsika dia tsy maintsy miverina aloha any amin'ny hoe lalàna, satria misy ny lalàna dia taorian'ny lalàna vao misy indray ny fotoanan'ny fahasoavana. Dia taloha tany amin'ny testamenta taloha efa nisy ny fahotana talohan'ny nanomezana ny lalàna. Donc efa tiantsika ny Romanina toko fahadimy. Romanina toko fahadimy andininy faharoapy folo. Romanina toko fahadimy andininy faharoapy folo. Toa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no idiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia misy ny ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy ny lalàna. Fatatsika fa tamin'ny nanota Damaseva dia izay ny idiran'ny fahotana. Fa ny anoarako an'ilay izy dia ohatran'ny hoe taloha dia tokony nanaovana foana ny ceinture de sécurité rehefa mitondra tomobile, fa tsy nanao an'izany tsika taloha. Dia vokatr'izay be dia be ny accident, ohatran'ny hoe olona tsy tokony ho faty dia tsy manao ceinture dia mibona amin'ny pare-brise dia maty. Dia taty aoriana amin'izay rehefa mivoaka ny lalàna hoe tsy maintsy anaovana ny ceinture de sécurité, dia raha tsy manao an'ilay ceinture ianao dia azo saziana satria efa mivoaka ilay lalàna. Fa tany alohan'izay ianao raha tsy manao ceinture aza dia tsy voasazy. Zay ve? Dia ohatran'izay koa ilay izy. Rehefa mbola tsy misy ny lalàna dia efa teo foana ny fahotana. Fa noho tonga ilay lalàna dia lalàna iny amin'izay no nanamarina hoe otana ity ataonao ity satria izao ny lalàna. Dia ny lalàna nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy. Dia misy lalàna lehibe folo misoratra tamin'ny vato fa ankoatran'iny misy 300 nomen'Andriamanitra. Teny zany Andriamanitra dia reny misy aina dia 300 misy. Dia ny olombelona amin'izay rehefa tao anatin'ilay fahotana dia tsy mahay manao tsara. Fa eo anatrehan'ilay lalàna dia diso foana, manota foana, tsy misy marina na dia iray akory aza. Dia vakitsika amin'izay ao anatin'ny Romanina ihany hoe inona moa ilay faratsiana dia inona ilay fahadisoana. Romanina indray toko fahatelo. Romanina toko fahatelo andininy fahasivy ny vakitsika. Ahoana ary manan-kavaly va isika, tsia tsy akory, fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jetilisa. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelony anaovany fitaka, ny poiziny mena rana no eo ambanin'ny monina. Feno ozona sy fangidina ny rapany, ny tombony mimaona an-datsa-drà, fandravana sy fandringana no eo amin'ny alehany, ary ny lalàny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fatahorana an'Andriamanitra eo anolohan'ny masony. Dia izay zany ilay milaza hoe tsy misy marina ny olombelona na dia iray aza. Fa eo amin'izay ilay miditra ilay fahasoavana, dia midina eo ambany panikely tsika andininy faharoapy amby roapolo amin'ilay Romanina ihany. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa, fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany.
dia ny fahamarinana dia amin'Andriamanitra amin'ny finoana Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mila fa tsy misy hafa fa samy efa nanoka izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana. Dia izay ilay atao hoe fahasoavana, tsy misy marina na dia iray akory aza fa hamarinan'Andriamanitra maimaim-poana noho ny famonjenana atao amin'i Jesosy satria Jesosy raha tany amin'ny testamenta taloha dia mamono biby mandatsa-dra mba hanapaka ny fahotana. Fa rehefa tonga Jesosy dia izy mihitsy no solona mahatao antsika. Dia rehefa nilatsaka ny rany iny manadio antsika amin'ny fahotana. Dia izay ilay fanamarinana maimaim-poana. Tsy misy ninina zany nataontsika tao anatin'izay. Tsy misy hoe mila mianatra baiboly aloha ianao na hoe mandoro fandraisana anjara ianao. Ohatra hoe mandoro 5 millions ianao dia voavonjy. Tsy misy anandohan'izay tsika fa no hamarinana maimaim-poana. Dia izay ilay fahasoavana. Dia rehefa mandeha amin'izay ilay izy dia mivadika avadiky ny olona ilay izy aty aoriana. Fakitsika ny toko fahadimy indray. Andiny faharoapolo. Romanina toko fahadimy andiny faharoapolo. Ary ny lalàna dia miditra koa ahabe ny fahadisoana. Nefa teo amin'izay ny abiazan'ny ota no ny oarany ny fahasoavana be lavitra. Dia izay ilay izy misy olona zany manararaotra hoe rehefa mitombo ny fahotana ataoko dia lehibe koa ilay fahasoavana mifanaraka amin'iny. Dia manararaotra n'ilay fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra hoe mamela foana Andriamanitra fa izay ataoko eo dia azo atao foana. Dia midina indray tsika eo ambany. Izao rehefa nolazain'i Paoly anatin'ilay Romanina ity dia Paoly manazava izy kelikely mihitsy dia mijanona mety foana ihany tsika aloha andiny toko fahaenina indray no vaditsika. Andiny voalohany, inona ary nolazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria zany, ataontsika izay efa matiny amin'ny taona no verina amin'ny ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza isika rehefa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesana. Koa niarana levina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitra ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiresina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika ny toetsika taloha dia niaraka nombona taminy animbana ny tenan'ny ota mba tsy hanompotsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia efa afaka tamin'ny ota. Dia izay ilay fanafana, ilay fahasoavana zany rehefa mandray an'i Jesosy ianao, rehefa nibebaka ianao, rehefa vao vela-helika ianao, dia raha tena faina tamin'i Jesosy dia misy transformation. Zao na izay ten'Andriamanitra hoe izay rehetra nandray azy dia nomena hery tonga zanak'Andriamanitra. Dia misy fanovana zany ao anatinao. Raha jerentsika le jaona toko fahavalo dia misy vehivavy tratran'olona tanana nijangajanaka. Dia rehefa nanatona ny olona zany na namerika azy hoe io azon'olona tanana fa zao lalàn'ny Mosesy hoe troambato avoaka ny tanàna dia troambato izy. Dia rehefa teo amin'ny Jesosy izy dia Jesosy indray nanao hoe zay tsy namoaka taminareo anao ka hitorabato azy. Dia ilay vehivavy efa tokony notorana ny olona efa teny tanany-daono mivaty. Le Jiosy koa efa spesialista amin'ny fitorana hoe io takora efa tratran-tanana nijangajanaka. Na le mpanota koa raha mba nanao satria izy mba tsy tratra fa izy koa anatin'ilay mpijangajanaka. Fa no ahafahan'i Jesosy. Dia inona amin'izay tenin'i Jesosy avy eo rehefa niala daholo ilay olona rehetra satria tsy santoraka. Dia hozy Jesosy hoe za kosa tsy manameloko anao fa amin'izao sisy izao aza manota intsony. Jesosy tsy nanao hoe toy izany ilay fijangajanganao fa aza miala lavitra fa eto hiaro anao. Raha sendra misy manameloko anao indray. Fa hozy izy hoe aza manota intsony. Dia izay zany ilay izy tsika rehefa nafahan'i Jesosy misy fanovana ao anatsika. Nomeny ny fanamasina tsika dia masina. Paoly rehefa manolotra ny epistila dia manolotra izy hoe ho an'ny olona masina. Olona masina ny Efesosy ho an'ny aiza koa ny Filipianina olona masina. Dia tsika efa masina no le fanamasina ao anatintsika. Dia le fitonan-tenantsika miova ho azy no le fanamasina ao anatintsika. Tsy le lalàna intsony zany no rahantsika fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ao am-pony nanoratako ny lalàna. Dia tsy manaraka intsony tsika hoe aiza le didy fa le fanamasina no mitondra ny fiainantsika.
fitarian'ny fanamasina ohatrany hoe raisy ohatra ihany zao be vota dia no le zaza ao anatin'ny kibony izay dia miova daholo ny fomba fitondran-tena efa fito volana mahery no le kibony zany dia raha mandeha zay zao amin'ny lalana ratsy dia mitandrotandrona be satria tsy mety le mitotona raha mandeha zay any amin'ny toerana ohatra hoe misy foka sigara be dia tsy mandeha zay satria tsy mety amin'le zaza raha misakafoanina dia vidividiana satria tsy mety amin'le zaza koa raha ho lehibe loatra le zaza na hoe zavatra tsy mahatsara azy no hoanina dia ohatran'izay izy le fanamasina ao anatintsika mitarika antsika amin'izay andeha amin'ny fahamasinana dia mandeha ho azy le izy amin'izay fotoana tsy vesatra tsy hoe ty zasy ty koa manelingely tsisy anaovan-javatra fa tena mandeha ho azy le izy eo izay koa le fanamasina le fanamasina zany ao anatinao rehefa velanao mitondranao itarikanao dia mandeha ho azy arak'izay le fitondran-tenanao fa tsy hoe tena le fanamasina tena tsisy anaovan-javatra mihitsy fa ahoana teanao zavatra te bilila kely ianao fa le fanamasina rehefa omenao ny fitondranam-piainanao dia izy no mitarika dia ino ary mahatonga ny olona manao an'le teo hoe azo atao daholo ny zavatra rehetra satria fahasoavana ny ao amin'Andriamanitra dia matetika ny mahatonga ny olona anao an'izany dia na izy reraka ny amin'le fanarahana an' Jesosy hoe ok izay fa tena manahinana tokony ianareo fahamasinana foana fa tsy misy an'izany fahamasinana izany fa Jesosy ny manamasina dia zay ilana ny fahasoavana fa na koa tsy tena ny fanena tamin'i Jesosy tsy misy le transformation mety hoe tonga izy nanana olana dia nanantona an' Jesosy izy tsy nivaly le olana dia miala izy dia hoe tsy misy fahamasinana izany zanonao kristianina iny izy fa miaina ny fiainana dia ny zavatra misy na reny olo reny koa tena hoe tsy te hiara amin'izao tontolo izao mbola tia an'izao tontolo izao Jakoba faefatra dimy faefatra dia hoe aza tia izao tontolo izao fa ny fitiavana an'izao tontolo izao dia fandrafinan'Andriamanitra dia na indrindrindrindra tsy mahafoy an'le fahotana le olona dia ho afaka izy fa tsy mahafoy ohatran'le hoe misy olona mpivarotra madama mpivarotra dia nananjanaka kely izy dia amin'ny fivarotana moa misy an'le misy bonbon zany dia le bonbon anaty bokalina dia kely mety amin'le vavany fa ao anatiny lehibe dia sendra nandeha le reny niala dia nanaraoatra le zazakely nangalatra bonbon dia natsofoka ny tanany tao anatin'le bokalina dia feno ny tanany dia ho alany amin'izay dia tsy afaka dia nitomany izy dia gaga le reny any ambadika hoe nanino mitomany tamiko eo le zaza dia tonga izy dia mitomany le zaza dia hoe fa maninona ianao dia hoe tsy afaka ato ny tanako dia ao nozy le reny hoe mitsoro fotsiny le bonbon dia afaka le tananao dia ohatran'izay koa le izy tsika te ho afaka amin'le fahotana fa tsy mahafoy fa ny zavatra anasan'i Jesosy amintsika Jesosy tonga dia tia ambony tany ny mission dia nanafaka antsika ny fahotana fa isika ny matetika ny tsy mahafoy an'le fahotana dia eo amin'izay tsika manao hoe izay ny fahasoavana ka zany jany eky fa zay no atao hoe fahasoavana satria za tsy havita mihitsy an'izany hoe ho masina izany dia ny zavatra takiny ten'Andriamanitra amintsika koa nefa da vakitsika ny toetera voalohany manamafisana izay hoe famasinana izay toetera voalohany toko voalohany voalohany dimy fahatelo ambin'ny folo toetera voalohany toko voalohany dimy fahatelo ambin'ny folo koa amin'izany tsy kino ny sainareo dia mahonona tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentinao anareo amin'ny liseony Jesosy Kristy tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo fa araka ny famasinan'ilay niantso anareo dia aoka ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra satria voasoratra hoe masina ho masina ianareo satria masinao zay zany le famasinana ny fahasoavana tsy midika hoe rehefa tonga Jesosy tsy midika hoe afaka mandefitra ny fahotan'Andriamanitra na hoe Andriamanitra tsy nitovy amin'ny talohantsony rehefa tsy sarotiny amin'ny fahotana fa rehefa tonga Jesosy dia itsika nanjary manana fahafahana
ahatratra ny famasinana nohony amin'ny rano Jesosy Kristy. Dia izay ny takian'Andriamanitra amintsika hitoetra ny famasinana. Dia le famasinana amin'izay misy anjarantsika ao anatin'ilay izy. Tsy hoe mipetraka fotsiny ianao dia izay Andriamanitra nanamasina eto fa misy anjara. Eo anatrehan'ny fahotana zany dia misy anjara tokony ataonao. Ohatra hoe misy anatin'ny tenin'Andriamanitra hoe toeriny dia voly fahavalonareo, aza miombona amin'ny ratsy. Misy hoe ohatra hoe raisitsika zao ny amin'ny Josefa rehefa tonga ny vadiny Potifara dia nila azy dia mandositra izy. Tiana tenena zany hoe misy action tokony ataontsika amin'ny fanamasinan'Andriamanitra antsika. Ohatra hoe raha mandeha ny sambo sambo tsisy motera zany fa misy voile dia tsy hoe hipetraka fotsiny eo ilay sambo dia hoentin'ny rivotra fa anjaran'ilay olona mamelatra an'ilay voile mba ahafahan'ilay rivotra mitondra azy. Azontsika ve? Misy anjarantsika zany tokony ataontsika amin'ny fanamasinan'Andriamanitra antsika, amin'ny fitoerantsika amin'ny fahamasinana. Dia niverina ny tantaran'i Josefa hoe be dia be mety hoe manenjika manaratsy hoe nareo tena efa fanatika. Fa tsy izany ny soratra masina fa tokony hoe rehefa zao fotsiny mba amin'ny antonontonony ihany fa nareo toa ohatran'ny sarotony loatra, toa ohatran'ny borne. Fa ny Josefa dia tena nandositra mihitsy izy. Dia mety ozy ny sasany hoe azay na tonga ny lefiteny hoe Zefa. Ne tena zefa mihitsy. Raha izay olona ho zefa ianao rehefa tena hoe efa olona efa manantona anao zao dia ianao indray nandositra tena zefa mihitsy. Ohatrany hoe sahirana ianao anamboatran'ilay tomobile. Hoe tsaraina ilay tomobile dia hoe ianao koa sahirana amin'io fa manina tsy entina fotsiny dia manome kely dia afaka io. Lany io. Na hoe manataratasy fanjakana ianao dia hoe io hoe vezivezena ty fa ianao tena zefa mihitsy fa manina raha manome kely dia andrasana eo dia vita anao casier judiciaire ohatra. Fa izay ilay hoe fahamasinana, toetra ny fahamasinana dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Sady izay? Dia izay zavatra tiako izarana zany dia hampahery antsika satria be dia be ny olona miteny nareo tena coincé, tena hoe tena mikatona loatra ny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa tsy zany fiarahana amin'Andriamanitra. Fa dia hampahery antsika hoe misy iray miteny hoe le miaraka amin'ny Jesosy ozy izy tena vavahady ety. Fa rehefa miditra ao ianao dia ohatran'ny malalaka be indray. Satria manana loatra n'ilay fahasoavana izy ilay tenentsika teo hoe hitoy anota satria arakaraka ny tombony ota dia mitombo ny fahasoavana. Fa tsy izay ilay izy fa raha anatin'ilay vavahady ety ianao zao tena saro-piarana amin'izany hoe famasinana dia mahereza. Dia tohizo ny amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy fa zay ny tena sitrapon'Andriamanitra. Na hanenjika ny olona alao ataon'ny olona hoe zefa fa olona araka ny fon'Andriamanitra, araka ny fon'i Jesosy. Dia izay no tiako hampaherezana antsika dia samy hijorotsika sy hamaherintsika amin'ny fiandrasana an'i Jesosy fa izay olona mitoetra anatin'ny famasinana no raisina. Dia tiako hozaraina koa anatin'izay famasinana. Inona moa ilay famasinana? Ny famasinana koa ny azomana an'ilay famasinana dia efa fantatsika hoe fanamasina ao anaty mampafantatra ny fahotana. Rehefa ao anatinao ilay fanamasina ka misy zavatra ataonao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mahazo aina ianao. Dia ny tokony ataonao eo ianao dia mibebaka. Mbana ny fiovan'ilay ran'i Jesosy ianao indray dia amin'ilay ran'i Jesosy iny ijeren'Andriamanitra anao dia masina indray ianao. Fa tsy avy aminao ilay izy, tsy misy inona avy aminao, tsy ezaka avy aminao zany. Dia izay ilay hoe masina, izay ilay hoe masina mitoetra amin'ny fahamasinana tsy misy petipetaka. Ka amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy ianao tsy mitoetra anatin'ny fahotana, izay ianao ilay miakatra. Azontsika ve? Dia izay zany izay ny zavatra tiako hozaraina dia ny fanamasina hiasa. Tena namboatra antsika tena hoe ampafantatra antsika izay zavatra tokony ho revelaina rehetra amin'ny fiainana. Izay tokony ho ahitsy rehetra, izay tokony hoe zavatra mbola tsy foitsika. Kanefa mbola fikirintsika zavatra fankasitrahan'i Jesosy. Fa zany mino raha mangataka zavatra tsika ohatra hoe angataka tomobily ianao na angataka trano na hoe ry olona ry atao vadika. Mety tsy azo antoka hoe tena amaly Jesosy. Izy ny mahalala hoe tokony anao zany satria fa raha mangataka ianao hoe Jesosy ty fahotany ity tsy resiko mihitsy fa mila anao hanafaka. Dia zany mino tena zato isan-jato hoe Jesosy hanafaka.
satria izay natongavan'i Jesosy hanapaka asika ny amin'ny fahotana. Dia izy mahita ny ao anatin'ny fotsika tsirairay avy a, izy mahafantatra, izy indrindrindra koa matonitondra antsika amin'izao toeran'izao a, manana ny teny tia nozaraina amintsika izy hanadiovana antsika, tia ny hanamboarana antsika, tia hitomboantsika mba hitombo amin'ny fanahafana azy. Dia izay dia fanamasina hiasa tsika tena hoe amela ny fanamasina tena hitarika ampahafantatra dia Jesosy ihany no afaka manafaka antsika ny amin'izay fantatra sy ny leza rehetra. Dia amarana antsika azy vakitsika ny Petera faharoa. Petera faharoa toko fahatelo. Hoe ndaontsika hiorina hatrany amin'izay efa niorenantsika hatramin'izay andininy fahafito ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo. Ho satria fantatrareo rahateo zany ry malala, dia tandremo fandrao voataonany fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ho azy anie minahatra ankehitriny sy mandrakizay. Amen.